Asany azo ny Genève kosa ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta ministre ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny Dr Cool Roger ny ariva teo raha ny fantatra dia hamonjy ny fivoriam-be miaraka amin'ny LEM izay ivondronan'ireo orinasa mpanamboatra fanafody ny tena ndria inona araka izany ny hananany anjara fitenenana eo anivon'ny tribune ny Nations Unies. Ny ariva teo no nianga ho any Genève ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta izay ministry ny fahasalamam-bahoaka ihany koa. Ho any Genève momba ny LEM zany hoe mpanao fanafody eran'izao tontolo zao dia momba ny Organisation mondiale de la santé OMS zany no leko any mba tadiaviny zareo iteny zany mba hoe sambasamba misy an'izany ministre ny santé sady premier ministre zany mba tia zareo andray fitenenana anao kabary eny amin'ny tribune Nations Unies angamba. No amafisiny fa vonina ny ady mafy mba hanatsara ny seritry ny fahasalamana ny tenany ka anisan'ny lofosany ny ady amin'ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza, ny rapoka, ny sida sy ny hafa koa. Anisan'ny nasian'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta teny ihany koa ny mahakasika ny fionana izay nisy teo aminy sy ireo solombavam-bahoaka. Voaresaka ireo solombavam-bahoaka ny mahakasika ireo karama sy tampo-karama samihafa. Teny ihany zareo fa hatram'izao dia tsisy hoe inona no alaolana momba an'izany fa izay vola ananantsika ihany no azontsika omena. Dia izay loatra ilay izy fa hoe manao ahoana ny mety fandehanan'izy io. Rehefa mihatsara ny andro dia mibalika kokoa ny masoandro fa rehefa ratsy ny andro dia manjary miamaizina. Za manantena fa hihatsara ny andro ary hibalika kokoa ny masoandro zareo. Niteraka resabe ihany koa ny resaka fanagazana ny passeport ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary nanamarina ny Premier ministre fa nisy ny fionana teo aminy sy ireo pomba ny filoha teo aloha. Resaka amiko izy nanontany hoe ianao ve contre zaho tsy hitako maha-contrat amin'izany fa raha ohatra ka anontaniana hoe inona zao ny tokony atao raha tenenina amiko dia hanao an'izany hatram'izao mbola tsy misy an'izany fa mba mifampizarazara asa koa ny zahay ao hoe ny président ny sasany na ny sasany ary matetika ny izy manome baiko hoe zao ny zavatra tokony ataonao. Raha ny fantatra dia amin'ny 17 ny volana May no iverina eto an-tanindrazana ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta.